Ela be hola rehefa mitsoinky. Tena potika daholo ne zao ny anona no. Dia mampalahelo be mihitsy ilay tantsaha. Atsika mpihinana koko. Angaha raha tsisy an'ireo dia afaka mihinana ny mpihinana. Dia anao nga mihinana an'io? Hanina ne zao. Ohatra hoe Mahatonga an'io moa be le manavy any an-danitra. Rano tiako tenenina. Dia le hafanana be iny a. Dia rehefa mafana be le andro dia manevikevoka tampoka. Dia amin'iny zany tokony hilatsaka nefa dia tsy latsaka. Dia misy mihoana zany le mafana sy mangatsiaka dia lasa dia tsy lasa orana izy fa lasa graine ohatr'izao. dia lasa mirotsaka be ohatran'io. Zay mahatonga le rehefa mangatsiatsika ny fotoana dia mafana be nefa. Dia fotoana mafana tampoka dia mikambana amin'izay iny ao ambony ao. Dia lasa hanina ohatr'izao. Ny any herinay moa zany zao dia manitsaka an'ilay izy lasa vofaingana. Mba tsy hisy ty graine ty. Ty graine ty zany raha mahazo mokony Fa rehefa video reny ao daholo e. Ato daholo reny. tonga saina raha ity no mikepoka eo amin'ny tapik'androna. Sasantsika fa ndio izany. Fa azo eo nahita tsena kely dia nijanona. Ie. Zao hoe mahazo Sady lalana nefa ratsy ny avara koa efa